vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidoronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefandy tsy mba fakasitrana ho atsika mianakavy izay manaraka hatrany ity fandarana ity ary tonona ho atsika ihany koa ny fahasoavana fiadanana ary fanambinana miaraba tompoko ary hiaraka eto indray tsika amin'ity fotoana mahafinaritra ity hiara hianatra ny tenin'Andriamanitra mino zay fa ity fotoana ity dia fotoana tsy andalo fotsiny eo amin'ny fiainanao fa fotoana manokana izay hitahin'Andriamanitra anao hitahin'Andriamanitra ny ara-panahinao indray izany raha ny tenin'Andriamanitra moa milaza manao hoe fahasalamana ho an'ny nofo rehetra endry noho ny antom-panahy aho izy ny tenin'Andriamanitra satria mitandrina ny teny vavolombelonao ny tenin'Andriamanitra izay ambara amintsika eto androany indray dia izy fitraikany lehibe tokoa eo amin'ny ara-panahintsika miarabanao paster tovina rivotra marona miarabantsika tompoko tafaradalana indray eto amin'ity fahita lavitra sy onjam-peo ity ny atao eto moa zany pasteur André Alvarez tena araka ny baikony tompo Jesosy manao hoe mandehana ianareo dia toroy ny filazantsara ny olombelona rehetra tsy manao adidy tsy manao émission hoe émission alefa amin'ny télé fa tena mitory filazantsara ary ny any zavatra isorako an'Andriamanitra dia misy ireo tena tsy tiany ty émission ty mihitsy fa misy ampahan'olona kosa nefa tena vonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandaran'izao ary nisany izy ianao manaraka izao fandaran'izao dia fitorianany tenin'Andriamanitra no atao eto tsy resaka business lao azava tsara ilay izy aty ampiantohana tsy resaka fitadiavam-bola fa hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay ny fitiavan'Andriamanitra no manery anay sy tory ny tenin'Andriamanitra satria tsara foana ny manamarika pasteur hoe fitopolo taona raha tahiny mateza 20 taona tsisy olo lahatra mandrak'izay eto ambonin'ny tany eto mijereny hoe olo malaza zay tena olo malaza fantatrao fa lasa ihany izy ny farany lasa ihany izy ny farany nisy film mbanakafiziko taloha film an'izao tontolo zao reny le hoe Bolo Young anao le film le misy le Bolo le be sandro be ny rangahy iny de nahita reportage momba anazy tamin'ity herinandro ty fita amin'ny 70 taona tiarainy zao efa antitra kanary Bolo aza zany antitra ihany nefa rano pasteur ary tsy maintsy andeha atsoatsy nefa nalaza zany na ny tetibidiny fananany eo de manana centaine de dollars kanefa mandalo dolo zany rehetrarehetra zany ary zany ny antony itorena filazantsara satria tsy misy lalana afahana miditra ao amin'le fiainana mandrakizay raha tsy mandrenao aloha ny filazantsara ny Jesosy Kristy ary rehefa avy mandre ny filazantsara ny Jesosy Kristy anao ka manapa-kevitra de amin'izay fotoana izay ianao anao ho resy lahatra de rehefa resy lahatra ianao dia miaina sy mihinana ny tenin'Andriamanitra ary de mandray an'izay famonjena izay pasteur Alvarez indreo hivavaka avy hatransika pasteur metraka an'ity fotoana ity eo mba fitarihan'ny fanahy masina Andriamanitra dia misotranao zay noho ny amin'ny fotoana izay nomenao anay marina tokoa zany teny izay napetraka ao teo mba avampanomponao zany hoe mandalo ary tenin'Andriamanitra ihany koa dia milaza manao hoe ararao tea ny andro azanavatsoa araraoto ny fotoana izay afana mitory filazantsara itory ny tenin'Andriamanitra ka dia petraka mba fitarihan'ny fanahy masina izao tenin'Andriamanitra izao ary mivavaka izay tompo mety isy olona ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao
ao anatin'ny aretina falazan'ny tenin'andriamanitra manao hoe mifampivavay ianareo mba ho sitrana fa afaka amin'izao fotoana zao azy olona marary a miala ny asana devoly ireo devoly mitondra aretina na aretina gripa zany na aretina any amin'ny loha any aretina any amin'ny atoka miala zany aretina zany amin'ny anaran'i Jesosy aretina any amin'ny lalan-drà AVC fa tsentsentsenana any amin'ny lalan-drany miala zany aretina zany amin'ny anaran'i Jesosy aretina any amin'ny tova any amin'ny rein any amin'ny tsinay any amin'ny tova aretany anaty any any amin'ny sarakatina any amin'ny aty amin'ny anaran'i Jesosy miala zany aretina zany miala zany aretina zany miala zany aretina zany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo miongotra ny loharanona aretina rehetra miala ny fahavesarana ny anatin'ny fo alaheloelo fakiviana miala amin'ny anaran'i Jesosy zany miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mitebiteby mitahotra ny fanahina miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy ireo valifatiny devoly fanafian'ny satana amin'ny akaviana amin'ny akavanana na ny aloha na ny arina amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy zany valifaty asana devoly herimaizina fanahy maloto tondra aretina zany sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy aoko sitrana ianao aoko sitrana ianao raisindray fanasitranana raisiny fanasitranana mandraisa fanasitranana indray amin'izao fotoana zao aoko tokany aminao zany fanasitranana zany hitra anatin'ny vatanao any amin'ny lohanao amin'ny tenanao ray mantolotra amin'ny organa rehetra sitrana ary raha misy organa maty na hoe tsy afaka miasa tsony a aoko velona indray zany organa zany a aoko hiasa indray zany organa amin'ny tenanao zany a dia atanjaka ianao ho salama ianao amin'ny anaran'i Jesosy a aoko sitrana ianao sotra Jesosy noho ny amin'ny fanasitrananao a mamindra fo amin'ny tsirairay avy ianao ary tahina manokana zao fotoana afahana mandray tenin'Andriamanitra izao amin'ny anaran'i Jesosy a amen amen Hébreu toko fa 12 pasteur toko fa 12 Hébreu toko fa 12 amin'ny andininy fa 12 Hébreu toko fa 12 andininy fa efatra amby folo tsy manino hatramin'ny fa efatra amby folo vakitsika hatramin'ny fa fito amby folo zany so vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mizaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo ary mitandrema tsara fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fandrao isy faka mangidy mitsimoka ampikorotana ka ho voalotany maro fandrao isy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau izay nivaritra amin'ny fizikiny azony ihany nandrembava fa fantatrareo fa rehefa afaka izany raha tandova fitahina izy dia nolavina fa tsy nahita izay bebany izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza pasteur misaotra pasteur André Alvarez tao anatin'izay famakian-teny izay ny fitinytso kely ty zavatra ty pasteur aloha ny olona rehetra na mivavaka na tsy mivavaka dia misy fitahian'Andriamanitra avokoa men'Andriamanitra fitahiana hitovizana zany ohatra hoe ny oxygène io zany tsy hoe ny olona mivavaka ihany no mena oxygène fa iombonany rehetrarehetra zay ny masoandro araka ny tenin'Andriamanitra izy mamposaka ny masoandro ho an'ny ratsy fanasiny tsara fanahy vao miposaka io masoandro io zany dia tsy misy hoe iny ny masoandro ny sekta na iny ny masoandro ny jentilisa fa ny masoandro dia iombonana avokoa izy io pasteur Alvarez rehefa milahatra rano ianao eny amin'ny pompy dia tsy misy mihitsy manao hoe miavaka ela aloha ry manam-pahamasinana dia tsy manam-pahamasinana viatsy fa hitovizana ihany koa pasteur samy misotro rano dolidoly rehefa tonga ny ranonorana dia tsy misy olona miavaka mihitsy eo zany hoe dia zay tsy nahazo ranonorana fa zay mpanompo sampy fa mahazo ranonorana daoly hatramin'ny dadarabery pasteur hatramin'ny trikalan'oro aza mahazo zay zany le hoe fitahiana iombonana zay zavatra zay ho an'ny ratsy fanahy sy ny
tsara fanahy misy ihany koa nefany a ho an'ny olombelona rehetra ihany koa dia misy a ny atao hoe talenta. Io talenta io pasteur dia samy nomen'Andriamanitra talenta avokoa ny olona rehetra, na mivavaka ihany koa ilay olona na tsy mivavaka dia manana talenta. Ohatra hoe izy mianakavy dia manana talenta manao sary sokotra, manao fanaka, talenta zao zay. Misy manana talenta manao baolina, manao basket, manao football, sy ny maro samihafa. Be dia be talenta zany ao anatin'ny olona ao zany dia samy manana an'izay talenta zay avokoa. Fa ino moa arak'ilay tenin'Andriamanitra efa novakitsika teto foana ny hoe misy fotsiny a nomena talenta misimisy, misy anankiray, misy roa, misy dimy, raha baiboly nijerena. Samy araka ny fahaizany avy ozy ny tenin'Andriamanitra, zany hoe arakarak'ilay fatakaran'ilay olona indray no mahakely sy mahalehibe ilay talenta zay ao anatiny. Fa misy indray a ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra na ilay fanomeza-pahasoavana. Fanomeza-pahasoavana, raha ohatra mijerytsika ilay tenin'Andriamanitra nyvakinao teo, dia misy fanomeza-pahasoavana manokana izay nomen'Andriamanitra ho an'ny Esau amin'ny mahalay matoa azy, dia nomen'Andriamanitra azy izay ataoko hoe fanomeza-pahasoavana izay pasteur Andry Alvarez. Io moa zany ny zavatra mahavariana tokoa dia zao raha mandinika tsika eo amin'ny lafim-pianakaviana amin'ny ankapobeny dia misy olona anankiray foana eo amin'ny fianakaviana. Raha ohatra hoe 10 mianadahy sy mpiray-tampo na 7 mianadahy sy mpiray-tampo, dia misy olona anankiray foana atsangan'Andriamanitra ho rehareh ny fianakaviana io, ohatrany hoe hanaisotra ny fianakaviana io ao anatin'ny fahoriana na ao anaty fantrana na ao anaty fijaliana. Tsy maintsy misy olona tsangan'Andriamanitra foana ao raha ao anatina fahoriana sy fantrana zany le fianakaviana. Dia mahavariana mihitsy fa manangana olona foana Andriamanitra, ary tena ara-baiboly zany tena ara-baiboly, satria na i Abrahama zao dia nitenen'Andriamanitra zany hoe izy no fitahiana ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny firenena. I Davida dia nalain'Andriamanitra tao anatin'ny fianakaviana ataoko hoe sahirana ry Jesse, dia notsongain'Andriamanitra tao. I Davida tsy nifidy olona be dehibe izy fa i Davida no nofidiana. Dia matetika zany misy olona fidin'Andriamanitra ohatran'izay foana ao anatina fianakaviana. Asa zao no atao anatin'ny tokantrano ato raha mba mety ianao, dia mba ianao io no ho fidin'Andriamanitra, mba ho atsangan'Andriamanitra ho an'isan'izay ataoko hoe ho fitahiana ho an'ny fianakaviana ao anatin'ny tokantranonao zay. Fa tato anatin'ny baiboly aloha zany eto amin'ity tantara ity dia Esau no tokony nahazo an'izay toeran'izay, fa ny nampalahelo dia votsotra teo ampelantanan'ny Esau izay fahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy zay, niongotra teo ampelantanana izay fahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy zay. Ary izany indrindra no mahatonga ny tenin'Andriamanitra nyvakiany pasteur Alvarez teo amin'ny 2:20 Hebreo 4:20 milaza manao hoe ary mitandrema tsara fa nyrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fa nyrao hisy fakamangidy mitsimoka hampikorotana ka ho voaloto ny maro, fa nyrao hisy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina. Dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fiziko iny azon'Andriambava. Misy teny eo pasteur, tsika moa anatin'le loha hevitra hoe fanajana an'Andriamanitra, dia misy teny tsipelina anankiray ny teny teo manao hoe tahaka ny Esau izay tsy manaja ny masina. Ino moa lay tsy fanajana n'ilay masina resahana eto? Lay tsy fanajana n'ilay zavatra masina izay nresan'Andriamanitra eto dia fanaovan'ny Esau tsinotsinona na fanamaivanana ilay fahasoavan'Andriamanitra zay napetraka Andriamanitra tao anatiny, dia ilay fizokoina. Fantatsika tsara raha ato mamaka ny baiboly tsika ao amin'ny Genesis 5:20
dia nisy fotoana Esau reraka naona zany dia rehefa naona izy i Jakoba nandro sakafo tamin'ny fotoana io voanemba ozy ny tenin'Andriamanitra navariananao ma pastera rehefa namaky an'io teny io dia ny nahatonga ny Esau resy lahatra tamin'ilay sakafo zay nandrahoany Jakoba hoe manahoana loatra ny fahaizan'ity lehilahy ty mahandro sakafo voanemba tsy asisa fa tsy mba hoe akoho na vorotsiloza na enomby na transfenina fa de tsy asisa na tilapia fa de voasarika i Esau tonga de hoe voasarika zany zany de manam-pirofo fa i Jakoba de olona nanana fahiratatsaina sy fahalaliana-tsaina notrandrahany ny azahoany an'le fisokoina lay ositra tao amin'ny Esau tokony ho an'ny Esau fa izy koa zany tovolahy tenina miketrika mihitsy amin'ny resaka fandraharana satria eritreretinao hoe voanemba nefa mahasaritra olona pasteur tsy mba tsy lany atao zany ny olona ohatran'ny Jakoba hitanao ren'le hoe tovolahy na tovovavy amin'izao fotoana zao zany le hoe tsy hitako tsony mihitsy zay ataoko rehetrarehetra ty efa ataon'ny olona daholy tena tsy zahirana ty nefa ny olona navita fianarana nefa ny olona nianatra manana ny fanahy masina mana diplôma de milaza ianao hoe tsy hitanao zay atao fa ny an'ny olona azy toy ny voanemba afaka nampitsombadika ny tantara pastera nazahoana ny fisokoina hitanao ny olona anankiray manana ny fanahy masina tsy mijanona fotsiny eo amin'ilay hoe ny fadisoantsika mantsinaray de le hoe ny fanahy masina de mijanona fotsiny eo amin'ilay fanomezam-pahasoavana hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra tsara zany ny fanahy masina de mijanona amin'le mangovotra tanana ny fanahy masina de mampirotsaka ranomaso ny fanahy masina de mampiodikodina fotsiny ohatran'ny tandrimo fa ny fanahy masina pasteur mitarika ny olona hanokatra ny sainy hatakara ny tokony ataony io Jakoba io zany tena nandinika an'izy io ty Jakoba ty tena mpandraraha matanjaka ty mbola tanora kely izy tamin'io mbola tsy nanambady fa tena miteny aminao pasteur Alvarez fa resaka fandrahoan-tsakafo tamin'izany zany mbola tsisy lafarinina teo mbola tsisy menaka palmieriny sy ny rehetrarehetra zany zany fa tsy haiko hoe inona ny fomba nanodinany an'ilay voanemba de nahatonga ny Esau ko voasarika de zareo tsara ny fomba namadiany azy pasteur tao amin'ilay Esau le reraka tratry ny anohanany iny mihitsy no resaka izy manao hoe amidio amiko ara aloha ny fisokoina omeo any fisokoina aloha jereo pasteur tsy mijanona fotsiny miketrika teo amin'ilay hoe amampandrara azy izy fa omeo any fisokoina zany hoe mbola ambony lavitra no ilay fandrarana zay fa nataony meo aho ozy ny fisokoinao rehefa azy no mantsy pasteur Alvarez le fanomezam-pahasoavana io de tena tsisy zavatra amory azy sy ny tarana antsony mandrakizay de Esau moa matin'le anina kely ny raim-bava de sozisy entany keo rangaty ny fisokoina entany fa sy mahasoa inona koa io fa ento anao any bon ento anao zay ny teny de Jakoba fetsy be mianiana aloha de nasainy nianina teo i Esau de lasa n'le fisokoina pasteur nanomboka teo votsotra teo ampelantanan'ny Esau ilay fahasoavan'Andriamanitra votsotra teo ampelantanan'ny Esau ny tanan'Andriamanitra votsotra teo ampelantanan'ny Esau ny tombotsoa rehetrarehetra ho azy sy ny taranany fa zany Esau zany tompo de olom-bo ozony zany
io lehilahy atao hoe Esau io. Ary zay na tonga ny baiboly miteny manao hoe mitandrema tsara fandrao sy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao isy faka mangidy mitsimoka ozy, mitsimoka hampikorotana ka vorotony maro, fandrao isy mpijangajangana olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau zay nivarotra ny fisoko iny azahoany hanina iny raim-bava. Noho ny tsy fitandremana, tsy fanajanan'izay lay osotra ny men'Andriamanitra zay, tsy fanajanan'izay fizokiana napetraka Andriamanitra tao amin'izay, dia votsitra teo am-pelatana ny fahasoavana. Ngamby ianao mijery an'ity fandarana ity, mety misy fotoana ianao manamaivana ny antson'Andriamanitra, natson'Andriamanitra ianao mpitory tena, dia nety nisy zavatra nahatezitra anao tao anatin'ny fiangonana na ny pastera anao nahatezitra anao, dia nigirivy amin'ny tompo ianao hoe za tsy anao tsony, za manao ndray toy ny enjehana tao tsinotsinona, afaka tsy manao ianao fa jereo tsara fa mety votsitra eo am-pelatananao ifahasoavana eo. Angamby ianao mety mpiandry mpanao délivrance mpandoka devoly reny, ary raha vao tonga eo anoloanao ny fanamaloto dia mikika hoe tia indray le raha matotiana, tia indray le rangaty, fa tsy hay hoe inona nazo anao dia nijanona ianao. Mety tsy fahampim-bola ve dia nijanona ianao, na mety hoe fanenjehan'ny olona dia nijanona ianao. Angamby ianao reny lay misy karazan'olona pasteur mahavariana mihitsy tokoa, fa atsangan'Andriamanitra ho mpiara-miasa amin'io resaka ara-bola io, mpanome vola fotsiny ny asany, dia amin'ny fotoana ianao mijanona dia manao ohatran'ny Esau, mivarotra n'ilay fizokiana. Ndika le fizokiana mantsy dia hoe fahasoavana manokana no men'Andriamanitra ny olona anankiray, zay le fizokiana zay. Zany hoe ianao ny lolarana amin'ilay plasy, ka rehefa ilanao lay toerana lohany amin'ny mahalay matoanao na amin'ny mahavavy matoanao, amin'ilay mampiara-miasa aminao, ozy ianao hoe elako fa za tsy anao tsony, dia misy lamatoa vaovao indray, misy Jakoba zany misosoka eo pasteur, dia ohatr'izay mihitsy le izy pasteur. Dia mety hoe nanana zay toeran'izay ianao kanefa adininao le izy, dia ny baiboly tompoko tena nitandriny mampiteny mihitsy manao hoe ary mitandre mafandrao dia isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao isy faka mangidy mitsimoka ampikorotana ka ho voalotony maro. Pasteur Alvarez, marina tokoa zany fanazavanao zany pasteur. Esau moa zany dia zanaka lamatoa, kambany Esau sy Jakoba, zay zanaky Isaka ny teneninao teo pasteur, kambany izy mirahalahy reo, ary Esau ny zokiny hoe lamatoa zany zay nanao zay zavatra nanamaivana, nanao tsinotsinona, nanimbazimba zava-masina zay. Fa Jakoba kosa marina tokoa ny teninao teo pasteur, ary variana mijery an'ilay izy hoe inona loatra re ny ingrédient ny fangaron'le sakafo nataony Jakoba tao, dia nanitona ahoana rehetra ny fikarakarany amin'ny zavatra nandrahoany tao, dia namidiny le rangahy ohatra amin'ny fizokiny. Tsetsatsiatra kely ny ilazako pasteur, fa ny akamaroan'ny kristianina tokoa pasteur dia tsy matahaka ny Jakoba, fa ohatrany manao zavatra kitoto zany eo amin'ny fiainana, na dia ataoko hoe ohatra na mpanao asa tanana ilay olona, na mécanicien na mpanao asa tanana na tsy fantatra, dia raha mba misy asa ohatra tonga avany, misy asa ohatra tonga avany dia le asa tao marina fa efa misy asa voarainao ohatra zany, dia misy olona avany mitady asa hoe mba atao ty, dia ohatra miteny le mpanao asa tanana sasany, tsy izy rehetra koa fa ny sasany ozy hoe efa manao anty fa za tsy mandray asa tsony aloha, na hoe tsisy asa tao dia lasa nanao domy aloha, manao kitoto zany. Fa jereo ny akingan'ny Jakoba, sady tiany azo ny fizokiana, ny tia azo sitraka izy misy zavatra be dehibe zany mitretriketrika ao anatin'ny ati-dohany ao pasteur. Ka ianao zany misy sasany miasa, sasany na mivarotra na manao asa tanana, ohatrany rehefa mamahazo tombony kely dia okazay fa ohatrany tehiteny hoe tsy mila vola tsony. Jereo nge sinoa reny pasteur rehefa mivarotra izy efa manisa vola be eo, fa pakepake be ny roa alina eo, ny tanana sady mandray sady milelaka kely le fanondro zany izy 2 3 4 5 miditra sy ny olona manontany hoe ohatrina ny misy papier vera ve, tsisy papier vera fa nga tsy mety raha papier zyniky, ohatrany hoe
ohatrany hoe sady mifantoka izy am'le iny tianarany le vola isany ato no mifantoka koa izy ny sainy kinga be zany miasa manontany an'le olona raiky ka na de tsisy aza le zavatra tenen'le olona eo de mamorona izy atsany hoe client miditra sasany aty de sady inany ianao zay inany ianao tsisy zao misy tonga de kinga be maso kinga ny saina kinga ny tanana tsy mionona zany marantsaina be mataka zavatra be zany tsy ohatran'izay misy ty Jakoba ty pasteur fa karazany olona sasany voatrany hoe ohatrany mba metimety kely ohatrany vo mba mahazo zavatra kely ohatrany mba mahazo vola kely androany de ohatrany teteny hoe okzeraka fa ampy aloha ty ho taperina androany mila zay fahasoavana zay pasteur mila zay fahasoavana zay a ny akamarotsika ohatra hoe misy mpivarotra misy mpividy ohatra mba manontany ato amitsika mba te hividy zavatra de hoe ohatrina vidiny ty taty 50 000 ariary ka tsy mety 40 000 ariary tsy mety 40 000 ariary ty fa ianao ve adaly raha mety tany ianao mitady eraka mivarotra any de raha mety 40 000 ariary any ianao de atsoa fa hividy folo le olona efa mba tonga aminao hividy zavatra de mbola iranao am'ray le olona hoe ndana mitady any de antanio any raha mahita any de hoany koa efa mahatonga aminao le olona ataovy zy azahoana ny volana ohatrany Jakoba natao zay nazahoana ny fizikina natao zay nazahoana ataovy zay azahoana ny volan'olona ny aposy any ohatra mpivarotra ianao raha tsy vola madinika ny tsisy aminao azy iranana ny olona manao hoe na de ataoko hoe vola kely fotsiny ary ohatra roa alina ny vola ainy aminy ka valerana vola kelikely no vidianany zavatra aminao aza roasina le olona hoe ndana takalozy aloha fa ataovy zay azahoana ny volana de kely aza le volana na de kely aza ny tombony aza velo ialao le olona de antaniko olona raha ohatra mba hividy zavatra hafa hoe ngaza ihany ka tsy vidy zavatra hafa nga ianao nga retsiny misy zavatra ohatr'zao e retsiny misy ohatr'zao e retsiny misy loko e retsiny misy zavatra tsy fanaraka amy zavatra hovidin'le olona koa de mba teneno ihany aloha ohatraohatran'izay le izy hoe niny Jakoba atao zay nazahoana zavatra tany amin'ny tany anaty miafina tany anaty mifanahany Esau tany fizikina zavamasina nataony zay nazahoana azy ka ianao zay mpivarotra men'Andriamanitra fahasoavana ianao ny ran'Andriamanitra aminao le olona ny ran'Andriamanitra aminao le olona anatitra vola ao hividy zavatra ao ataovy zay azahoana ny volany apôstôly ohatrany koa ny bisy reny pasteur misy sasany hoe tabadalana ihany ohatrany hoe ataovy zay azahoana ny volany olona ataovy zay azahoana ny volany olona ary aoko maika mihitsy ianao rehefa tonga aminao le olona mba iran'Andriamanitra aminao le olona le vidy zavatra ao ataovy zay azahoana ny volany aza melana mihitsy zay le fahasoavana atao amin'ny Jakoba zay le fahasoavana atao amin'ny Jakoba ka na de ataoko hoe voanemba ary mba spécialité ny pasteur de tsy namelana io voanemba io raha tsy nazahoany fizikina tany amin'ny Esau ka isika zavarimbarintsika hoe raha za mba tahin'Andriamanitra raha men'Andriamanitra miliara zao de tsy maintsy tafavoaka iny ho avy tokoa miliara fa le fahasoavana efa any aminao aloha ampiasao ataovy zay mba tena ataovy zay mba azonao atao ataovy zay azonao atao raha sakafo nandrahonao de aza mianana fotsiny amin'io hoe fa mba mety fa dana mangala tahaka ny zavatra ataony hafa hoe manina ny hafa ary mitangorona fa ahoana ny olona tsy mividy zavatra aminao raha izy pasteur fa misy koa pasteur ohatr'zao le fanehoana zavamasina any aminao le fahasoavana le fanomezam-pahasoavana any aminao misy karazany olona le pasteur magaga mitsabo izy ohatra dokotera izy de maninona be deabe ny olona mitsabo tenao am'le dokotera anefa tsy misy dokotera maninona tsisy mpitsabo mihitsy ohatra hoe misy dokotera mpanao nifo zay pasteur fa raha mbola olona pasteur manao nifo amin'ny toerana anankiray io tena hatramin'ny zaza madinika be deabe mihitsy fa misy dokotera tsy mpanao nifo fa tsisy olona afa-tsy raisy roa fotsiny fa maninona ny ohatr'zany misy fahasoavanao akatsika zay tsetsatsesatsaratra zay fa tia natoavana de zao misy karazan'olona zany men'Andriamanitra zavamasina misy karazan'olona zany no men'Andriamanitra fahasoavana de mila ajainao kolokoloanao zay zavamasina zay Esau de lamatoa fa nivarotra ny fizikiny tamin'ny voanemba tamin'ny Jakoba tamin'ny zavatra ndraimbava de zao le ten'Andriamanitra teo pasteur tamin'ny Hébreu 4:10 andiny fa 10:10 hoe ary mitandrema tsara fandreo isy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fandreo isy fakamangidy mitsimboka ampikorotana ka voaloto maro fandreo isy mpijangajanga na olona tsy manaja masina fandreo isy mpijangajanga
misy le raha koa pasteur atao anaty baiboly ato mpijangajanga zavatra nampalelo tamin'izy io a nanamaivana zay hoe malamatoa azy zay ny olona lamatoa dia nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana nomen'Andriamanitra fitahina manokana araka ny tenenao teo pasteur raha tsy andrayntsika fa tsy ala amin'ny Jakoba tsika fa niteraka zaza lahy 12 Jakoba pasteur dia ny anarana zanany lamatoa atao hoe Robena zava-doza nataon'io Robena io pasteur zavatra nataon'ny Robena dia nijangajanga tamin'ny vady kelyny vadiny Jakoba tsy ndrara iny zay mahazanaka lamatoa azy ihany tsy ndrara iny zay fahasoavana avy any amin'ny Abrahama ny epita tao amin'ny Jakoba ary raha misy ny olona tokony andova zay le fitahina tao amin'ny Jakoba zay avy any amin'ny Abrahama dia zanaka lamatoa ny Jakoba dia tsy zapotra fa Robena no tsy firarahiny an'izay dia araka io ten'Andriamanitra amin'ny Hebreo hoe nijangajanga io rangahy eo ary tsy zakory olona nijangajangany fa ny vadiny Jakoba rainy dia efa hen'ny Jakoba azy izy hoe ay hoe Robena zanako lamatoa dia mavita miaraka amin'ny vady zava-doza zany pasteur mampalahelo fanaovana tsinitsinina tsy fanajanan'Andriamanitra misy zavatra napetraka Andriamanitra ao amin'ny Jakoba dia ohatrany tsy nirarahan'izay tahaka ny Esau mihitsy tsy nirarahan'izay i Robena dia zao voalazana tamin'ny Genesis 7:20 pasteur Genesis 7:20 andiny fahatelo rehefa nitsodrano i Jakoba dia zao nitsodrano nataon'i Jakoba ry Robena lamatoako ianao heriko sy voalohan'ny tanjako mana tombo-pisan-dratana mana tombo-kery mandrodrodra tondrano ianao ka tsy anatombo fa niakatra tamin'ny fandrin'ny rainao ianao tamin'izany ny nantotonao azy indre ny farafarako laka dia karana nalahelo mihitsy ny fanahin'i Jakoba pasteur ary le zava-masina tao amin'ny Jakoba le nalainy tary amin'ny Esau raha tokony apita tany amin'ny Robena dia noho zay zangajangana zay noho zay fanaovana tsinitsinina tsy fanajanan'Andriamanitra zay tsy fankataovana ten'Andriamanitra hoe aza mijangajanga dia very le fahasoavana pasteur tao amin'ny Robena raha tena tokony izy pasteur tokony ho faty Robena ary efa ny alany taranaka fa soa ihany fa tonga teo Mosesy le lan'Andriamanitra zay nametran'Andriamanitra fahasoavana dia tsodrano tany amin'ny Jakoba no zava-masina zany tsodrano zany pasteur tsodrano tany amin'ny Jakoba no nanzonana tena marina zany tsy tsodrano no azony Robena fa ozony fa tsodrano ihany no nanavotany Mosesy azy ato amin'ny Deutéronome 7:30 pasteur andiny fahenina dia zao tsodrano natao Mosesy tamin'ny Robena hoe aoko velona Robena fa tsy ho faty nefa aoko vitsy olona izy zany hoe le zavatra nataon'ny Robena zany pasteur le famiviavigana dia nisy fiatraikany taminy nisy fiatraikany taranany ary sangalany ritra izy raha tsy novonjen'ny Mosesy sy le lan'Andriamanitra mety misy olona amin'izao fotoana zao hoe taloha izy nanakarena be pasteur nananana izy azy fa amin'izao fotoana zao fiainany miamtotongana ndreo dia misy zavatra no amavonao tao nataonao tsinitsinina tao ndreo dia nisy falitopitondratena tsy fanajanan'Andriamanitra ndreo dia misy famigaviganan'Andriamanitra nasianao tao ary mitotongana amin'ny fiainanao ny lehilan'Andriamanitra dia Mosesy nampiasain'Andriamanitra amerina indray zay fahasoavana zay tonga ny fotoana angambany zay andraisanao indray zay fahasoavana zay pasteur fandrao izy mpijangajangana olona tsy manajany masina dia tahaka ny Esau zay nivarotra ny fisokiana azahoananina indray-mbava ny mpanompon'Andriamanitra iray izay nofidian'Andriamanitra ka nametran'Andriamanitra zavatra ao anatiny nefa miny manota ka sanatriany vava lavo anatin'ny fijangajangana io dia mivarotra an'izay fisokiana zay mivarotra an'izay fisokiana zay zany hoe raha ty amin'ny andron'ny testamenta vaovao zany pasteur ny atao hoe mivarotra fisokiana dia tsy hisy tsony aloha zany le tahaka ny tamin'ny andron'ny Esau manao hoe iny ny voanemba kely dia mba miaona fisokiana mety tsy hisy tsony zay fa ny zava-misy zany dia any amin'ilay fitondratena hoe mpanompon'Andriamanitra ianao natsoan'Andriamanitra nofidian'Andriamanitra kanefa
mila lao fahotana amin'io resaka fitsangajangana io dia ataovy eo an-tsaina tsara ty zavatra ty fa lasan'ny olona ny fisokianao zany eny maharatsy be an'ilay hoe mpanompon'Andriamanitra mitory filazantsara na mikirakira ny fanak'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana na mpandray fanasan'ny tompo nefa mila lao fahotana amin'ny resaka fitsangajangana io pasteur dia misy tanan'Andriamanitra tonga dia miala mihitsy eo ambadik'izay misy fanomezam-pahasoavana tonga dia ongotan'Andriamanitra mihitsy eo anatin'izay ny tantara rehetrarehetra riavana ao anatin'ny baiboly jerenao nireo mpanompon'Andriamanitra jangajanga rehetrarehetra ao fa dia tena simba pasteur Alvarez tena simba ary na tsy mijery baiboly tsika fa na amin'izao génération misy atsika izao dia fataro tsara hoe naninona nisy mpanompon'Andriamanitra ohatra nampiasain'Andriamanitra be izy aty aoriana ny toriteniny tsy mbola miova fa mbola ohatra n'le taloha ihany mbola tsara be foana fa saingy izao ohatra ny lasa tsisy mpiaintsona didin'io fa nyrao dia misy fakamangidy mitsimoka ao anyrao dia misy fijangajangana tafiditra ao ary tsika moa pasteur mampianatra an'izany foana hoe tsika izao no mamaritra ny atao hoe tenan'ny Kristy ny mpandray fanasan'ny tompo sy ny mpiara-miasa rehetra no mamaritra ny atao hoe tenan'ny Kristy ary anisan'ny tena zavatra alan'Andriamanitra dia hoe ao anatin'io tenan'ny Kristy io ao anatin'io mpiara-mivavaka mpiara-mandray fanasan'ny tompo dia misy mpanompon'Andriamanitra sanatrian'izany mijangajanga dia alan'Andriamanitra mihitsy zany zavatra zany ary zay mahatonga amin'ny baiboly manao hoe fanirao izy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fizikony fa fantatrareo fa rehefa afaka zany raha te handova fiteny izy dia nolavina fa tsy nahita zay bebany izy na dia nitady fatratra ny ranomaso azy ny mampitahotra pasteur Alvarez dia le tsy fahafahana mibebaka intsony ilay mibebaka hoe tompo mamelany heliko angambany mety ho azo atao mety ho henin'Andriamanitra ihany zay mamelany heliko fa lavo fa le hoe avereno amin'le plasiko teo aloha iny ny tsisy tsony pasteur tsisy tsony Esau any tsy tavaverina teo tsony mandrakizay hoe tompo mifona fa za tsy hanao tsony fa tena sendra ny lavo sendra n'izay lehilahy maivandoha na vehivavy ratsy saina dia nalavony miala tsiny indrindra fa avereno amin'le plasiko teo aloha dia ozy izy ny tompo manao hoe tsisy io tsy io ny baiboly io nitady fatratra ny ranomaso Esau ary Esau zany eny tena tian'Andriamanitra fangata fa verina tsony ary zay mahatonga antsika mampianatra hoe ny fibebahana misy zavatra tsy vitan'ny fibebahana pasteur dia ny mamerina ny toeranao teo aloha misy olatra rehefa misy ohatra hoe mitratrana fery anankiray ny olona anankiray na aksida anankiray misy olatra tsy ho voaverina intsony ao anatina pansement na ho sitrana aza le olona dia misy olatra zany tsy voafafatsony dia ohatra izay mihitsy io ho anao zay lavo ny fitsangajangana merena ihany aloha fa ity fotsiny ity verset ty mipetraka io pasteur mety tsy ho tafaverina intsony ianao imoa an'Andriamanitra fa mirapo fa tsika mampianatra baiboly fotsiny fa tsy manan-kivy tsika nefa ohatrany tao manan-kivy ihany zany zany fampianarana zany pasteur nefa zay mihitsy le marina ino moa no mahatonga antsika mpianatra an'izany hoe ahatonga ny olona tena hitandrina fa io ny baiboly tompoko tena marina hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafin'ny olona nojinjainy rehefa mamafy ianao man'ny nofo dia aza mieritreritra ianao olo ka fa nijinjazena fafinao fa ianao no mijinjazena fafinao ianao no mijinjazena fafinao raha ianao sanatrian'izany mpanompon'Andriamanitra ianao nefa milalo vehivavy na laloviny lehilahy ny ambadika any nefa aveo ianao mbola mandray fanasan'ny tompo manao asan'Andriamanitra dia aza mieritreritra ianao olo ka fa nijinja ianao no mijinjana fafinao ary dia miomana hijinjana fafinao eto tsy pasteur zavatra fanamariana kely foana
ny olona anankiray miaina ao anatin'io fijanganjangana io dia tsy manao an'io ampahabe maso, tsy misy olona mijanganjangam-pahabe maso zany, fa tsy maintsy mitady toerana mangina, toerana miafina izy anaovana izay fitondran'ny tena maloto amin'izay, ary tsisy mahita mihitsy io, tsisy mahita io, miafina io dia tsisy mahita, fa ny vokatra io zavatra tsisy mahita io dia hitan'ny olona rehetra, hitan'ny olona rehetra. Ianao nanao an'izany tao mangingina ozy Andriamanitra mantsy an'i Davida nampitainany natanam-paminany, dia tao amin'ny miafina tsisy mahita, avy enao mody masina be ty ivelany, fa ny vokatry ny nataonao kosa ozy Andriamanitra dia ho aseho amin'ny tahakany amin'ny atoandro be nanahary. Zavatra ara-baiboly zany zavatra zany pasteur Alvarez, tsika moa resaka le fanajanan'Andriamanitra ka izay zavatra zay zany io no mahavariana tena alan'Andriamanitra mihitsy io fitondratena anankiray io marika ny tsy fanajana azy, marika ny tsy fanajana azy. Ary rehefa ny mpanompon'Andriamanitra no manao an'io dia manomboka miala le tanan'Andriamanitra, tsy miala tsikelikely hafa le hoe miala tsikely, le hoe miala tsikelikely ny tanan'Andriamanitra rehefa manomboka tsy ampivavaka, tsy mivavaka le olona, dia amin'iny ny tanan'Andriamanitra miala tsikelikely. Fa le fijanganjangana indray tsy miala tsikelikely, fa tonga dia en gros eno eo zany dia tonga dia tsisy tsony eo, tonga dia vida zany. Zay ny maharatsy le zava-misy pasteur Alvarez, ary ilaina fitandremana zay zavatra zay. Mahatonga ny baiboly miteny manao hoe mitandrema sy fandrao dia sy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao sy fakamangidiny tsimoka. Esau tsy tafaverina tamin'ny plasiny tsony mandrakizay, ary zany iny mahatonga le hoe le Edoma sy le Israely mifanentsika mandrakandroany, ny adiny Esau sy Jakoba zany marina fa nifamely izy mirahalahy, fa nitarana mandrakandroany pasteur tsy afaka mifamela mihitsy, miady foany reo, satria raha rara tantara zany dia ny taranaki Esau reto le Islam mahery fihetsika reto, ary raha vao mahery fihetsika reo dia Israely io ihany matakeny zareo, tsy le taranaki Ismaela reo. Taranaki Ismaela zany ohatrany hoe mahay mifanaraka ihany amin'ny, satria raha mijery ianao ny tantaran'ny Ismaela sy Isaka dia niara-nandevina tsara ny Abrahama nifankaty izy rahalahy, dia miara-dalana tsara ohatrany hoe Arabia Saodita sy ny Israely. Fa reto le taranaki Esau zany le salams, reto le arabo mahery fihetsika be reto, ry Ben Laden sy ny namany reto, iraniana tena reo zany pasteur tsy amelan'ny reto taranaki Israely reto mihitsy reo, dia vokatry ilay le fizokoina foana io satria lasa n'le fizokoina, kanefa le fizokoina tsy maintsy eo amin'ny Israely foana zany pasteur. Afatra ao antsika mpiaino amin'ny sabotsy ho avy zao eto amin'ny temple de la foi eto bypass eto Jerusalema Karobato, ary eto amin'ny Trois Frères André Fanambojanary hianaritsika makasitra an'io zavatra fanajanan'Andriamanitra hoe mitandrema. Misatra be lehibe zany tokony ho tandremana mba tonga le tanan'Andriamanitra voazona foana, tonga le fahasoavan'Andriamanitra voazona foana, satria eto moa zany tsika zao androany ny resaka le fizokoina sy le fijanganjangana, fa tsy voatarisantsika androany misy loha hevitra anankifito izy io, fito lista lavabe anankifito zay tokony ho resahana hoe inona koa no mampiala an'io zavatra io pasteur Alvarez, fa dia tapitra ny fotoanantsika aloha ny androany pasteur. le ivavakantsika resotra ny tompony noho zay ten'Andriamanitra zay, raha eo dia misotranao zay noho ny amin'izay fianaran'izay. Jesosy tompo mety misy olona tokoa mety efa niala tokoa zay fitahin'Andriamanitra zay, e olona mba nandray famonjena zay moa zany no lamatona ampianarinao anay teo, dia reo olona mifonjenao, reo olona nandray famonjena, nandray fiainana mandrak'izay kanefa dia noho ny tsirambina, noho ny kototoa, noho ny fahotana, dia mamindrafo aminy ianao amin'izao fotoana izao. Avereny indray Jesosy ny fahasoavanao, avereny indray ny tananao ho an'ireo olona zay mivonona hibebaka. Esau dia nibebaka fa tsy nety niraisana ny fibebahana, ary raha tia handova fitahina izy dia tsy nomena, tsy azo izany, fa famindrapo ianao ary miantra indrindra ianao atrany natona fahatezanao Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ka dia mangataka famindrapo an'ireto olona zay tratran'izany toe-java-misy zany ianao namindra fo aminy anangana azy indray hitana azy indray amerina azy indray sotra tompony amin'ny teninao fa mamelona anay, mamerina anay ho amin'ny famarinanao indray zany teny zao, dia ho tahina ny tsiraray avy arovony tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
dia ohatr'izay le fotoanantsika tamin'ity androandroanyity raha sitrapon'andriamanitra dia notoizantsika izay loha hevitra izay pasteur Alvaresy amin'ny manaraka fa dia hatreo aloha zany no amaranantsika ny fandarana samy hotain'andriamanitra veloma tompoko veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo faty ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety izy mba asa Andialambolamena hawa Jerusalema fiderana sesilane fifalina fone hiara yekiorana hawa Jerusalema Jerusalema fofowe ansara lufatsike wanisana kandiamanitra na fitanyasane haurinuni finune haza miufasane tanu masenanano ni sadubuli na ita Jerusalema Jerusalema Zelavwe Dawi fapai hereti Wanya Jerusalema Hasamiara reneti Semisa refesina maniba Famiaria rena nyandanisa Maharita mandrakisaye Nimalakasina mako Andawanupani Jesus Safidani fianala Deu veluna mandrakisaye Nifuazi sai matu Haretu nifanilwe Dawi fabitantale Wanya Jerusalema Jerusalema fafawe Hazara lufasike Wani salaka jamanisha Dafitanya sane Hawenu nifinunde Hazam lufasande Tanu masenanana Nisatumu ninaisha Kuwa msandra la malalako Dimiurina tsara Aza miufa Armae fabe mandrakariva minasan'ny tompo Satria fantatrareo Fa tsy foana ny tsakoro Ny fikelezanaina ao amin'ny tompo Ny fale amin'ny fanantenana Miareta amin'ny fahoriana Mareta amin'ny fivavahana
fasane Hazamio fasane Hazamio fasane Naitra Andiero Anomotra fitirana anareo Io avy indray ka andehanareo hoanana ka izay toerana no toeranareo Jerusalema Jerusalema Jerusalema